Manantitra ny araba mba ampirarinjao anareo tombolasy sy tombovavy ara-manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Vita iny ny fifidianana solombavam-bahoaka miditra eo amin'ny fanosam-bato ary ny vokatra no tena zava-dehibe mamaika ny rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Ary dia misy ny vokatra vonjimaika afaka atolotra antsika amin'izao fotoanan'ny vaovao izao tamin'ireo distrika izay nazahoana izany vokatra izany hoarahantsika vetrany. Tao amin'ny boriboritany voalohany, TIM 820 faingo 420 isanjato, IRD 0 faingo 440 isanjato, boriboritany faharoa, IRD 230 faingo 720 isanjato, TIM 0 faingo 80 isanjato. Boriboritany fahatelo, TIM 870 faingo 570 isanjato, IRD 430 faingo 320 isanjato. Boriboritany fahaefatra, TIM 930 faingo 770 isanjato, IRD 530 faingo 270 isanjato. Boriboritany fahadimy, TIM 730 faingo 470 isanjato, IRD 730 faingo 10 isanjato. Boriboritany fahaenina, TIM 770 faingo 450 isanjato, IRD 420 faingo 220 isanjato. Distrikany Avaradrano, TIM 730 faingo 720 isanjato, IRD 420 faingo 420 isanjato. Distrikany Atsimondrano, TIM 930 faingo 770 isanjato, IRD 320 faingo 350 isanjato. Distrikany Andramasina, TIM 430 faingo 770 isanjato, IRD 370 faingo 470 isanjato. Distrikany Ambohidratrimo, TIM 420 faingo 770 isanjato, IRD 230 faingo 470 isanjato. Distrikany Ankazobe, TIM 30 faingo 50 isanjato, IRD 250 faingo 30 isanjato. Distrikany Anjorobe, TIM 720 faingo 730 isanjato, IRD 720 faingo 70 isanjato. Distrikany Manjakandrina, TIM 520 faingo 470 isanjato, IRD 720 faingo 30 isanjato. Distrikany Fenorivobe, TIM 820 faingo 70 isanjato, Pierrot 530 faingo 720 isanjato. Distrikany Tsoromandidy, TIM 720 faingo 720 isanjato, IRD 430 faingo 420 isanjato. Distrikany Soavinandrina, TIM 220 faingo 430 isanjato. Distrikany Arivomamo, TIM 220 faingo 70 isanjato. Distrikany Antsirabe voalohany, TIM 720 faingo 220 isanjato, IRD 0 faingo 520 isanjato. Distrikany Antsirabe faharoa, TIM 520 faingo 420 isanjato, IRD 720 faingo 220 isanjato. Distrikany Ambatolampy, TIM 10 faingo 220 isanjato, IRD 220 faingo 420 isanjato. Distrikany Atanfotsy, TIM 520 faingo 770 isanjato, Narso 0 faingo 520 isanjato. Distrikany Faratsio, TIM 220 faingo 520 isanjato, IRD 330 faingo 530 isanjato. Distrikany Mandoto, TIM 520 faingo 420 isanjato, Nantenaina 720 faingo 220 isanjato. Distrikany Betafo, TIM 420 faingo 570 isanjato, IRD 720 faingo 420 isanjato. Fa afaka manao fitorina momba ny resaka fifidianan'iny ny olo-pirenena na ny kandida ihany koa raha ny nambarany vomier-pirenena maleo tena momba fifidianana na ny seni androany nanamafy ihany koa izany seni izany ny aminy hoe daty amoana ny voka-pifidianana mbola tsy vonjimaika ary ndeha hoarahantsika ary ny momban'izay izay tateriny Laurette Berton. Manana fotoana hatramin'ny voalohany volana Jona izao ny SRMV anatanterahanizy ireo ny asany. Ny seni kosa dia amoaka ny voka-pifidianana vonjimaika feno amin'ny 15 ny volana Jona ho avy izao. Amin'izany dia tsy ilaza ireo solombavam-bahoaka lany ny seni fa hitanisany isam-baton'ireo kandida rehetra isaka ny distrika miaraka amin'ireo antotanisa hafa mahazatra toy ny isan'ny mpifidy, ny isan'ny mpifidin-datsabato, ny tahampavitriana, ny vatomaty sy ny vatofotsy. Nampatsiahy ihany koa ny seni fa voarara ny famoahana voka-pifidianana ankoatra izay avoaka ny seni ao amin'ny page Facebook sy ao amin'ny tranokalany.
mizara roa ireo fepitoana azo anaovana ny fitoriana ho an'ny olom-pirenena sy ny kandida izay anao izany. Manomboka androany fa 27 ny volana Mey ka hatramin'ny 15 ny volana Jona ho avy izao no fandraisana ireo fitoriana momba ireo tranga nandritra ny fampelezan-kevitra sy nandritra ny androm-pifidianana. Mandritra ny 27 ora manaraka ny fotoana moanisany ny vokatra vonjomaika kosa no fandraisana ireo fitoriana mifandraika amin'ny vokam-pifidianana navoaka ny CENI. Eny amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no anaterana ireo taratasy fitoriana. Afaka mandray izany ihany koa anefa ny CENI ary ampita izany eny amin'ny HCC avy eo. Atao mazava tsara ao anatin'ny fitoriana ny mombamomba ilay mpitory sy ny pirofo rehetra. Fa manana ny fomba fiasany manokana ny foibeny 10-25 etsibelera na ny etsy amin'ny QG belera izany. Omaly vao nikatona ny birao fandatsaham-bato niditra tamin'ny fanisana dia efa mandray ireo vokatra maro samihafa momba an'izany fifidianana solombavam-bahoaka izany ny etsy amin'ny foibe toerany 10-25 etsy belera. Manao anary ny fomba fiasa ao anatin'izay. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao, sary ny Mathieu Princy. Toy izao ny fizotra ny asy eto amin'ny QG Belair amin'ny fandraisana ireo vokam-pifidianana manerana ny boriboritany enina eto Antananarivo sy ny distrika misy ny candidat 10-25 rehetra. Ora vitsy taorian'ny fikatona ny birao fandatsaham-bato ary ny farana ny fanisam-bato tokony ho tamin'ny 10 alina nandalovana eteny amin'ny QG Belair, miasa tsy tapaka eto, miasa andro sy alina amin'ny fandraisana ireo vokatra ary manara-maso izany sy mampiditra ao anaty base de données. Izahay eto amin'ny QG Belair, eto amin'ny 10-25 dia mandray ny vokatra manerana nosy izay nandrotsahany antoko ireo 700 manerana nosy. Anisan'izany zao efa nazahoana vokatra ny tany Mandoto, ny Antsirabe 2 ary ny Atanfotsy. Eto ihany koa ny Antananarivo renivohitra dia efa nahazo izay ny Antananarivo voalohany, ny Antananarivo faharoa, ny fahaefatra ary ny fahaenina, ny Atsimon-drano, ny Avaradrano dia efa maro ny vokatra azonay. Sandro manala mihitsy izay ary tsy kely soroka anaraka sy apalavorary ny vokam-pifidianana. Tsy mikely soroka araka izany eto amin'ny fanaraha-maso ny vokam-pifidianana. Marika izany fa tsy misy ny fanaovana gaborary araka ny vokatry ny safidim-bahoaka. Ezahina raha teo ny alavorary ny vokatra avy aty amin'ny 10-25 satria maro loatra izay tsy fanarahan-dalàna nisy nandritra ny fifidianana filoham-pirenena izay. Antony iray tsy mamparisika intsony ny olom-pirenena andeha hifidy. Taratra izany amin'ny tahan'ny fahavitrihan'ny olom-pirenena anefa ny adidiny izay ambany dia ambany. Fa raha ho an'ny vokam-pifidianana ho an'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra kosa dia mpantana moa izy io etsy amin'ny SRMV Mahamasina. Raha ny fantatra tamin'ity androany ity dia hoezahana ho vita rahampitso avokoa ny fanosam-bato ho an'ny boriboritany enina rehetra eto Antananarivo renivohitra izany izay maketsy etsy amin'ny SRMV etsy Mahamasina araka ny nambarantsika teo. Noro fitiavana no teny antoerana nanao ny fanadihadiana teo amin'ny sariny Tahiry Niaina. Mandidina teo amin'ny 20 isanjato teo avokoa ny tapavitrian'ny mpifidy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny raha ny hita isaky ny boriboritany misahenina eto an-drenivohitra araka ny tatitry ny teo anivon'ny SRMV Mahamasina. Raha ny tao amin'ny boriboritany fahadimy manokana tsy misy afa-tsy 20 isanjato ny mponina tao amin'ny boriboritany io no fantatra fa nandray anjara tamin'ny fifidianana. Midika izany fa tsy narisika nanefa ny adidiny avokoa ny ankamaroan'ny malagasy tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Ambany dia ambany tampandraisan'ny anjaran'ny mpifidy tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity mihoatra tamin'ny fifidianana ny fanesy teo aloha. Manodidina ny 20 isanjato ny tampavitrian'ny mpifidy. Amin'ny tana 5 aloha izany ny fantatro hoe hatreto. Na dia teo azy izany nizotra tampilaminana ny fanosam-bato raha ny teny amin'ny SRMV Mahamasina ny resahina. Saingy anisan'ny olana hita nandritra ny fotoanan'ny fanosam-bato ny fahataran'ny fahatongavan'ny vokatra sasany avy eny anivon'ny boriboritany misahenina eto an-drenivohitra.
ankoatra ny tsy fahatongavany finosana sasantsasany atao antoerana efa saika 100 ny vokatra ao anatin'ny boriboritany misy sahina no efa tonga avokoa eny anivony SRMV Mamasina saingy nilaza ny mpikarakara fa mbola tsy mahazo avoka ny vokatra eo am-pelatanan'izy ireo araka ny toromarika azo. Mikasika ny fanangonam-bokatra eto amin'ny SRMV ny tana 5 zany voaray tamin'ny alina tamin'ny 210 alina daholo ny entana rehetrarehetra. Nanomboka tamin'ny enina sasany ariva zay no nandray ny vokatra teto dia ny farana tamin'ny 210 alina ny fandraisanay vokatra avy tamin'ny 720 borom-pifidianana tanatin'ny distrikana Antananarivo fahadimy. Zay moa zany zao manao mikirakirana voka-pifidianana zay manatiny 5 andro fa mino zay fa tsy atratran'izay dia efa ho vitanay le izy. Aoriana izao fanisambato izao hiroso amin'ny fanamarinana sy ny fijerenana sy fahatombanana rehetra ny mpikirakira ny fanisambato mialoha ny anaterana ny vokatra eny anivon'ny seni na ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana. Tsara ny manamarika fa 5 andro no voafetra amitany ireo misahana ny fanisambato ny asany araka ny voalazan'ny lalàna saingy hoezahina ho vita rahampitso avokoa ny asa ao anivon'ny SRMV Mamasina manokana araka ny loharan'ny baovao azo. Fa ny anisan'ny tena nampiavaka nyity fifidianana solombavam-bahoaka no tanterahana ny alatsinainy 17 Mey 2020 sy 2 arivo ity dia ny fahambanin'ny tahampahavitriana ary raha nambaran'ny mpandinika rehetra sy ny mpijery ny hoe nanahoana ny tantaran'ny fifidianana teto Madagasikara dia ity fifidianana solombavam-bahoaka Omaly ity no tena ambany indrindra ny tahampahavitrian'ny mpifidy. Tsy tonga ho azy zany fa misy ny antony ary dia samy manana ny heviny olona momba an'io trangan-javatra io. Nisy ny fanontaniana napetraky noro fitiavana teny rehetra teny ho an'izay olona sendra azy naneho ny heviny momba izay hoe fambanin'ny tahampahavitriana izay teo amin'ny sariny Tahiry Niaina. Ambany ny tahampahavitrian'ny mpifidy tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity raha ny zava-misy no jerena. Antony maro no mahatonga izany raha ny faneho-kevitry ny olona sendra anay teny andalana. Etsy andaniny ny tsy fangarahany ny fifidianana filoham-pirenena teto amintsika. Ny kobakambava sy ny fitapitaka fanao ny kandida sasany no antony nampalaina ny ankabeazan'ny vahoaka malagasy na nefa ny adidiny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha ny voalaza. Fanampin'izay noho ny tsy fahafantarany olona sasany ny asany solombavam-bahoaka ankoatra ny antony hafa. Raha ny hevitry manokana moa zany mahatonga le olona tsy narisika hoe hifidy angamba ny le resaka filoham-pirenena tena ny intéressé kokoa an'le olona fa ny filoham-pirenena tena ny intéressé anazy kokoa zany raha fijeriko anazy. Satria ny filoham-pirenena matetika no tena hoe mpanao amin'ny sainy vahoaka kokoa noho ny solombavam-bahoaka dia izay no mampatonga ny olona tsy dia maharisika ny olona le fidy an'ilay solombavam-bahoaka no le filoham-pirenena. Fijery koa zao tamin'le ohatra hoe voadona tamin'le fifidianana présidentielle ny olona dia leo tamin'iny dia ohatra tsy naharisika tsony amin'le solombavam-bahoaka. Ka mitety olona mihitsy mitety tanàna dia le olona zany leo an'le fampedrina drisa hoe zay anao zao nefa rehefa ve tsy tanteraka akory le izy. Zay ny tena ohatrany ary tena nisy ny teny mihitsy hoe zay tsy mahafidy tsony fa leo zay le zava-nisy teny amin'ny fiarahamonina zay hitako aloha zay olona mifanerasera tamiko tao anatin'ny propagandy. Mahatonga ny olona hoe tsy naharisika an'le fifidianana député zany dia le izy zany tsy azon'ny olona loatra zany ny antony hoe inona ny tena asan'le député fa tokony mba nazavaina ifotony zany hoe izao ny asan'ny député dia azon'ny olona kokoa le izy. Zay mahatonga an'le olona hoe vitsy ny tahampifidy satria ny olona any ambanivohitra kokoa zao tsy dia mahay loatra an'le hoe inona ny atao hoe asana député. Araka ny fahitako azy ohatra manomboka leo le vahoaka angambany amin'le eo amin'ny fitondrana le fitapitaka sy ny rehetrarehetra dia mety tsy afa-po angamba le vahoaka majinika dia marisarisa le olona ny andeha hifidy tsisy tombontsoa azo mihitsy mety mpiainana miakatra foana. Tsy
vokaritra tamin'ny fanadiadiana ifotony izay natao teny amin'ny toerana fanisam-bato fa ambany dia ambany tapavitrian'ny mpifidy. Manam-pirofo izany ny tamin'ny boriboritany fahadimy izay tsy nisy afa-tsy 200,000 ny mpifidy no tonga nanefa ny adidiny. Ivadika vaovao hafa mihitsy kosa isika misy hatrany ny fikarohana momba ny tontolon'ny fahasalamana kanefa ireny voka-pikarohan'ireny matetika dia tsy mipaka any amin'ny olona. Io ihany koa ireny hoe ivo-toerana izay natao natanterahana ny fikarohana ireny. Misy ny zavatra mila alamina ao anatin'izay matoa tsy mipaka any anivon'ny vahoaka. Androany no nitotsaina ny antsoina hoe andro ny science journée scientifique tery amin'ny CCI Ivato ary dia maro ny foto-kevitra izay notiniana nandritra n'izay hoe ny voka-pikarohana amin'ny tontolon'ny fahasalamana tsy mipaka any amin'ny vahoaka. Fanazavana vetrany. Ny fanatsarana tiana atao zany ny ministera fahasalamana vahoaka matsy mampiasa ny voka-pikarohana. Ireo ivotoerana mpanao fikarohana pikaroka vahaolana dia ny fitambaran'izay sehatra anankiroa zay zany raha tsy ilaza fotsiny ako ny université an'Antananarivo sy ireo université manerana Madagasikara indrindrandrindra moa zany faculté de médecine anankely raha tsy ilaza fotsiny koa ako afa-tsy ny Institut national de santé publique et communautaire ireny zany ny mpanao ilay fikarohana ary manome valim-pikarohana. Fa ny ministera fahasalamam-bahoaka kosa zany mandray ireo valim-pikarohana mba ho ampiariny ahafahana manatsara ny fahasalamam-bahoaka. Misy fikarohana fa rehefa hiteraka ny vehivavy anankiray ny etsijaza dia misy an'izay fanaraha-maso zay partogramma ny anarany. Io fanaraha-maso ny vehivavy teraka io dia tokony ampiasaina eny anivony tompom-pahasalamana rehetra. Zay zany ilay fikarohana hita. Nefa kosa zany maro ireo tompom-pahasalamana tsy mampiasa an'ilay izy. Anika tsy mety hidina mihitsy ny taham-pahafatesany ireny satria tsy manaraka ilay voka-pikarohana ny pikatroka eny anivony tompom-pahasalamana. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa matetika ny fitrangan'ny lozam-pifamoivoizana eto Andrenivohitra sy ny manodidina ary raha ny tamin'ity androany ity dia ny lalam-pirenena faharoa izany hoe miazo an'iny Thomas Nidy no nahitana lozam-piarakodia anankiray izay namoizana ain'olona. Fiara Mazda no tapaka isatra na tapaka frein no natonga an'izany loza niteraka fahafatesan'olona izany. Vaovao tanterin'ny Laurette Berton. Olana teo amin'ny tsindry isatra no nahazo ilay fiara Mazda teo am-Piaingana. Zazakely vao heritaona sy tapany monja no maty tsitradrano vao hitsaka izay zanaka mpivarotra gilasy teo amoron-dalana. Niparitaka ny atodohan'ilay zaza, nipitika tsy lavitra teo ihany koa ny somany teny an-tanany ary namoy any avy hatrany ity zazakely voatsidian'ny fiara. Tetsy amin'ny are fijotsoana avy any Manjakandriana etsy mahazo no nisehoany izany loza matsiravina izany ny 20 Mei 2024 tokony ho tamin'ny 4 folakandro teo. Araka ny loharanom-baovao dia fiara sprinter raiky no nisisika nanakana ity fiara Mazda na voatsidia zaza ity izay vao tafajanona izy. Raha tsy izany mbola nahafaty olo hafa satria ny lalana tery nefa maro ny mpivezivezy ilay fiara ihany koa efa simba ny tsindry isatra. Nangorohoro ny mpamily sy ny mpamily mpanampy an'ilay fiara Mazda no nitahotra sy ny fahatairana. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nagnano ny asany, nijery ny zavanitranga ary nanday ireto mpamily sy mpamily mpanampy ireto ny ala teo mba hisoroana ny mety ho savorivory noho ny atezerany mponina teny amin'ny manodidina. Fa ho an'ny mananara varatra kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity fantatra mantsy tamin'ny farany herinandro teo fa vaky ny fonja ao mananara avaratra ao ary dia gadra fito be izao no tafapritsaka ary mbola akarohana evo mandray ny andraikiny ny mpitandro ny filaminana tsara ny manamarika fa ny toeram-pamonjana eto Madagasikara dia anisan'ny voasikajy ho tena tsy araka ny tokony izy intsony. Io dia tatitra nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena maro samihafa. Dia arovataritsika momba n'izay hoe fonja ny mananara varatra izay avaky izay tanterin'ny Noro Fitiavana sary ny tahiriny aina.
gadra misy fito no indray tafatsoka tao amin'ny fonja manana ravaratry ny farany herinandro teo ny roa tamin'izy ireo voatifitry ny mpitandro ny filaminana raha iny tsoka ny vavahady ny fonja iny ka tsy efa nandositra intsony ny ambony misafito kosa efa karoina mafy de mafy amin'izao efa manao ny asany ihany koa ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanamafisana ny fiambinana ny fonja tsara ny mampafantatra fa tao anatin'ny delestage ny tranga tao manana ravaratra no nanararotra ny tsoka ireo gadra tetika efa matipaika noman'izy ireo izao fikominina izao ka ny andro izay atongava ny delestage sisa izy ireo araka ny fanazavana trany ny raina namony vavahady ireo gadra rehetra tao amin'ny fonja taitra ny mpiambina raha vantany nandreny feo ka nanapoka basy avatrany tamin'ny fanaovana tifdanitra etsy andaniny nisy tamin'ireo gadra sasany no nanararoatra nangorobaka ny tafo ivoana ka izy ireo ihany no tafapiritsaka raha toka tratra ny tsoka ny voaka ny vavahady ny gadra misaroa eo amin'ny tontolon'ny kanto kosa dia fantatra zao fa efa misokatra ny fisoratanana amin'ny fianarana ny teatra zay manana ny mahizy azy tokoa atsika eto Madagasikara ary maro ny tanora liana amin'izy io ny eo anivon'ny akademia teatra Tananarivo no mikarakara an'izany ary dia ny fiandohan'ny volana jona no anomboka ny fampiofanana eo amin'ity sehatra ity Lorette Berton no mitatitra ny vaovao sariny Mano Randremalala natao ho an'olo jiaby tsy ankanavaka ny fianarana ny teatra fa tsy ho an'izay teo mpanakanto fotsiny ihany nambarany Henri Randrenerenana taleny akademia teatra Antananarivo manampy amin'ny lafim-pianana maro manko izy io araka ny fanazavany hatrany ny olombelona rehetra dia afaka milalao teatra hitanareo tsara amin'ny sary mihetsika sy amin'ny teatra iny fa hatry manomboka hatramin'ny zazakely no milalao ka hatramin'ny olona efa antitra be fa ny sekoly akademia teatra Antananarivo zany dia natokana ho an'ny olombelona rehetra manana vatana ny olombelona rehetra dia manana izay fitaovana zay fa ny fomba fampiasaina io vatana io rehefa miatrika olombelona hafa no ianarana dia manomboka io zany ataontsika hoe eo amin'ny 7 taona io ka hatramin'ny 7 taona zay no ianarana ary matoki ianao fa 3 volana ianao mianatra ao amin'ny akademia teatra Antananarivo dia misy fivoarana lehibe ny fifandraisanao amin'ny olo-lafa ary raha ohatra ianao teo mpanakanto na mpanao mozika ianao na mpanao ina ianao na mpanao ina tsy maintsy misy fotoana foana hiatrehanao olona hisehoanao vahoaka dia mila mianatra ianao ao amin'ny akademia teatra Antananarivo hatramin'ny nisokafan'ity akademia teatra ity teto Antananarivo efa betsaka ny nahazo tombontsoa ary matetika dia ny tanora trano no tena liana amin'izany mendrika comédien eo amin'ny akademia teatra nanomboka an'io fa nataona 2016 dia mbola ao anatin'ny akademia teatra hatramin'izao be dia be mihitsy ny tombony satria izay mihitsy ny anton'ny voalohan'ny soratako anarana satria nahita an'le resaka développement personnel, leadership, fahaizan-miteny mason'olona dia naliana be anala izy tamin'ny voalohany tsy nieritreritra ny comédien professionnel fa nieritreritra fotsiny hoe akan'ireo tombontsoa rehetrarehetra nefa no nianatra tao anatiny dia nahita tsirony dia nahita fahombiazana dia nanohy hatrany dia mbola ao anatiny hatramin'izao mirindra comédienne ao amin'ny akademia teatra dia tsara le izy satria sady ara le izy zavakanto no ihany koa tena manampy be dia be ny fiainana andavanandro sy ny fiatrehana ny fiainana sy na ny comportementanao amin'ny manodidina raha tena mivelatra rehefa manao an'ilay teatra. Stéphane mpianatra tao amin'ny akademia teatra tamin'ny 2018 ny antony nidirako tao amin'ny akademia teatra dia za tena mankafy teatra mihitsy. Etsy amin'ny CMD Lakanalakely no ahazona ny andinindiny misimisy kokoa momba ny saram-pianarana sy ny fampianarana rehetra hita ao amin'izany akademia teatra Antananarivo izany ary eny an-toerana ihany koa no anaovana ny fisoratana anarana. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.